Avy hatrany dia nitondra ny fahitany ny zava-nisy tamin'ny mpitandron'ny ny ministra ny fizahantany Andriamatoa Roland Ratsiraka no mafisany moa zany fa dia efa ho mpanatanterahana ny fanadihadiana mifanandrify amin'izay ireo mpitandron'ny filaminana ao aratsika toy izao manaraka izao ny faneho-keviny ary. Nangataka ato amin'ny birao zany mba hoe asiana ohatra hoe caméra ny velany fa tsy maintsy makafepety zahay mandona an'izany fa tsy afaka mijanona amin'izao mazava loatra. Io zany tsy afaka miteny ohatran'izay aloha zay voalaza zay fa zay ny zavatra nitranga dia tsy lainga ilay izy fa tena zavatra nisy dia ohatran'ilay nazavaiko anazy zany ny fanazavany reo tompona andraikitra fa dia sovana mpitandro filaminana fa teo daholo izy na ny maramila na ny gendarme na ny polisy dia irina zany fa mitohy fa somary hoe ratsy nandalo reny fa mitohy ny filaminana. Grenade tena izy le tsy fantatro io na nisy nanipy na nisy nametraka fa tsy miboaka ilay izy soa ihany arabasoa arabatsara. Dia ny mandeha moa ny enquête dia nivaly ny enquête zay tsy maintsy ho lazaina amin'ny be somarany mba tsy avy amin'ny réseaux sociaux na inontsika sy ny tiaintsika zavatra fa mba ny tena marina no resahana. Dia ny tsy hay hoe izy nandefa anazy na izy nanao an'ilay izy fa dia zay fotsiny zavatra nitranga. Tsy fantatra na inona ny visé na izy ny visé na ahoana fa zay ny zavatra nisy.